tonga ny nandrasana voalohany magnano fisaorana ny fiamprenena magnaraka misaotra amin'ny fitondram-panjakana zay nitodika aty Anosy-Be nagnamia ity fitaovana mahafinaritra maro afiravo navy moa andra be niany ity andra Masay na vety Anosy-Be ny fitaovana fagnariana fako zay natolotra fitondram-panjakana ka ravoravo ny vahoaka Anosy-Be indrindra zahay mitondra tegna feno mitafotafo ny hafaliana amin'ny tegna satria mazava tsara fa hadio maro ny tanàna Anosy-Be efa miezaka ma zahay hatrizay fa kanefa nampiany fitondram-panjakana matokia nareo fa tsy verimay nagnamia fitaovana ty aminay be ny tanàna eto Anosy-Be ary matokisa koa nareo vahoaka fa tsy maintsy ataoko agnatanterahako zay ny fahadiovana zay ny loharan'ny fahasalamagna dia ny fahadiovana ka tonga ty fanagnana mahafinaritra ty ataoko fa tsisy andra tsy hampadio ty Anosy-Be ty ka ampodiko aminao ty fahadiovana Anosy-Be ty fanoa vitasa tsara agnaty tanàna Anosy-Be ravoravo vahoaka jiaby tanàna misy hasy ty Anosy-Be ty zo navy camion vaovao natagny mba hiampy koa izy ty mba no azo ambulance koa zay eto tamin'ny favianiko premier ministre Karia Anosy-Be hotely maro misy tamy maloto fa tsy vita ndraiky mandraiky tonga dia madio ty tanàna ty fa dia nihezoko atao fa kanefa noho ny fitaovana tsy ampy nambarako premier ministre dia somary misy fahataragna tsy azo bakoko ndraiky mandeha niatry jiaby amin'ny tanàna Anosy-Be teo nampahatsiaro ny tegna mangetaheta kanefa efa dia ny fitiavany fitondram-panjakana eto Anosy-Be fa ny nanohy nataoko ary niakatra tagna Antananarivo zany andeha an-tagnana ny fangatana taratasy mikasiky camion ty fa noho zay tsy midika ny fangatana natonga ny aviany fa be koa nihezaka ny fitondram-panjakana filomprenena dia nivaly nihataka zay nataotsika noho nihetahetatsika ankasitragny Zagnahary eo Morazana mipetraka tsara fa hoan'ny commune urbaine Anosy-Be maro ity camion zay fanariana fako izay satria natolotra fomba ofisialy ny taratasy sy ny lakle zay mampandeha ny camion ka atsika jiaby ny tompony ity fanagnana ty zahay ato amin'ny commune ny vantagna volono ikojakoja ikarakara baka zo aharitry ary raha hitandreo mpagnamia koa ma zo voakojakoja tsara hitandreo tsara fitantagnana ka igny ny rariagna mba azahoatsika raha hafa koa amin'ny magnaraka navy amin'ny fotoagna tsara fa avy ny camion ty navy amin'ny fotoagnany andran'ny fety primaire fa irariagna anareo jiaby agny no alavelo ay Omba fampahisaragna zany ity tanàna ty amin'ny fandraofagna reo fako eto an-tanàna eto efa betsaka ny ezaka nataonareo atao anivon'ny commune efa tsikaritra zany la ritatara kanefa raha azo ty fitaovagna ty dia hisongadigny ny ezaka ho vitantsika eto amin'ny fagnatsaragna ny tanàna sy ny fikopabiagna ny fahasalamany vahoaka ka tsy aneny tsy miarahaba ny commune urbaine miarahaba ny vahoaka ny Anosy-Be nahazo ity fitaovagna ty ka dia nihafatrafatra tsotra avy aminay tantamo tsara ny fitaovagna avy amin'ny ray aman-dreny izy araka nivolanitsika teo igny olo maventy nagname izy io carte grise izy io mbola misoratra amin'ny présidence de la république zovy nagname izy io atsika ministre ny atitany ary mivantagna amin'ny commune urbaine Anosy-Be zany dia raha maventy ka ilagna fikobabiagna anareo jiaby mikirakira azy io dia tegna mila mitandry ino motanjogna amizay mba hisitrahan'ny vahoaka fivoarana zay matimatesan'ny fitondram-panjakana ankehitriny dia hoe mba tegna hipakagny amin'ny vahoaka agny ny ezaka fampandosoagna zay atao raha madimo ny tanàna mazava ho azy miara-mientigna marigny atsika amin'ny fampiroboroboagna fizahantany ary tegna hahita vokatra koa tsika monigny eto an-tanàna eto amin'ny rivotry tsara ny zavatra jiaby tsara oetiny zay tanàna madio zay